voka-pifidianana moa dia toy ny voka-pifidianana rehetra iny ny vokatra ary izay moa dia milaza foana hoe nadio ny PV izay nanaovana ny fifidianana tamin'ity indray mitoraka ity ary izay fahitana an'izay PV nadio izay ny formation no amafisina ihany koa dia izay noko zany fa dia mitovy amin'ny voka-pifidianana azo tany amin'ny senita ihany ny voka-pifidianana enitsika androany araka ny averiko foana dia hoe ny nahafaly anay dia nandefasanay ireo bulletin izay lazaina maty dia hita zareo zany fa misy ny tsy maty tamin'ireo bulletin ireo dia miarahaba an'ireo izay lany ny senita ary inoana koa zany miaraka ny fanontaniana izay napetrakinareo tamiko tamin'ny maraina teo hoe inonay koa fa ny assemblée nationale izay mivory atoato dia andinika an'ireo sata amin'ny fe manokana zany an'ireo tanàna izay napetraka hodinina mba azahoantsika manatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna miaraka daholo fa mba tsy misy an'izany parcelle. Ny teniko moa zany dia mamerina fisorana ny senity izay tonga marobe tany amin'ny districtny Betsirbila ary tsy haiko koa ny tsisy ohatran'ny CS tena ny tsara ny fitsarana madio namoaka ny valim-pifidianana atsika efa nampoiziko tokoa io valim-pifidianana io satria fa fantatra fa tsy mitombona daholo ny fitoriana nataon'ireo adversaire. Raha ny famarinana ny fifidianana moa mazava tsara fa tamin'ny fiodinana voalohany iny zany ny tenako dia fa nitarika ty amin'ny elanelanisa 2 arivo mahery ary tamin'izao faharoa zao dia mbola nitombo be io elanelanisa eo any amin'ny 3 arivo mahery ka dikan'izany mazava tsara ny safidy ny vahoaka ny Betsirbila.